Feon-gazety tamin'ity androany ity a niresaka mikasika an'iny feonan'ny Macron sy Poutine iny daholo ny gazety rehetra saika an'izy rehetra tany Frantsa tamin'ity androany ity. Ny gazety isan'ny resaka an'izany gazety Le Monde ohatra niresaka fa ny fandraisana ny Poutine tao amin'ny lapan'ny Versailles dia nitovy araka le hentsika tamin'ny Zapine teo hoe nitovy tamin'ny fandraisan'ny mpanjaka Louis XIV zany tsara Pierre Ier le Grand tamin'ny 300 taona lasa iny fomba fandraisana iny fa tsy ohatran'ireny moa tsisy nandeha limousine tamin'izany fotoana zany. Tahaka kely zany. Ohatran'izay no naveriny zareo. Tamin'ity Poutine sy Macron. Dia Poutine zany zao a ny filoha voalohany niraisin'ny Emmanuel Macron taorian'ny feonan'ny OTAN tany Bruxelles sy ny feonan'ny G7 tany Taormine. Dia ny gazety Libération ihany koa niresaka mikasika an'iny feonan'ny Poutine sy Macron iny ihany fa ny lohateny lehibe ny gazety Libération tamin'ity androany ity dia nikorontana miseho any Venezuela amin'izao fotoana izao izay ifandonan'ny pomban'ny Maduro sy ny mpanohatra ny fitondrana tamin'ny volana aprily ka hatramin'izao fotoana izao a 7 zay nisan'ny olona maty tany atoerana. Ny gazety Aujourd'hui en France indray niresaka mikasika an'iny feonan'iny ihany iny foana moa zany no vaovao lehibe tamin'ny tany Frantsa tamin'ity androany ity fa niresaka ihany koa ny gazety Aujourd'hui en France fa hivoaka amin'ny taona 2024 le boky kely manan-tsaina be Robert Dictionnaire Robert. Dia ny gazety L'Équipe resaka fanatanjahantena eritaona mialohan'ny champion du monde ny foot tompon-daka eran-tany fiadina tompon-daka eran-tany baolina kitra dia efa manomana tena sady amin'izao fotoana izao Frantsa ry zareo frantsay any Frantsa any. Dia izay no feon-gazety tamin'ity androany ity a raha-pitso indray tsika tondra vaovao avy. Resaka Robert ianao teo fa everiko fa chocolat boky le izy fa tsy dictionnaire le izy iny ary rakibolana. Zay ny momba n'iny feon-gazety iny a nisy zavatra namarika ny Andriamatoa Eric Rajonary ve tao anatin'izay feon-gazety izay nanaitranao manokana sa hoe le efa mahazatra ihany? Le Macron tsy maintsy iny foana iny zao malaza amin'izao. Non mahafinaritra zany fa hoe misy fiovana zany le olona zany te hoe anova zavatra be dehibe dia manantena ny olona zany manantena be dehibe hoe misy fiovana zany any France. Angamba dia zavatra izay dia mba mety hoe ohatra ho an'ny firenena hafa koa aoriana angamba. Zay le hoe renouveau fiovana tanteraka ka zava-dehibe izay angamba. Eny ary. Satria raha tsy ahivina efa nentsika teto izay tamin'ny feon-gazety efa niona tamin'ny Donald Trump ny filoha frantsay Emmanuel Macron, efa niona tamin'ny Justin Trudeau, efa niona tamin'ny Erdogan ny filoha frantsay dia io indray zao Poutine no niraisiny. Ohatrany efa tsiditsidihany daholo aloha zany ny olona rehetra ny mboany azy. Be ihany koa no mitsiditsidika.